Miarabanao amin'ny anaran'ny tompo, te hampahery anao amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ity anio ity Koritianina 2:4-7 amin'ny anaran'ny tompo, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandraka riva ao amin'ny tena izahay, mba haseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Amen. Amin'izao lalatsarotra izay lalovantsika izao noho ny valanaretina sy ny fampiroroana, dia te hampahery anao hoe vilany tany ihany ny tenantsika izay mora vaky, mora andairana aretina, mora malahelo, mora mitolefika, mora reraka. Kanefa lehibe izay ao anatintsika noho izay eo amin'izao tontolo izao dia Jesosy izay maty nisolo antsika ary efa mitoetra ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka izany Andriamanitra mitoetra aty anatintsika izany ry havana no herintsika. Ary izany no herin'ny Paoly eto tamin'ny asa fitoriana filazany tsara nataony, dia niara-ny fanenjehana mamay izy, niara-ny fikapohana, niara-ny teny ratsy. Kanefa izao voageja manodidina izy nefa tsy tery, very-hevitra izy nefa tsy mamoy fo. Ho anao ihany koa, na dia mandalo ny ady sarotra aza dia tsarovy, manana an' Jesosy ianao ary tsy avelan'i Jesosy hitolefika na ho ravy ianao, fa ao amin'ny fananganam-piainana, ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen.